dia mbola tsy nihevitra afa-tsy ny andraona sy amono ny mpianatry ny tompo ka nanantona ny lehibe ny mpisolo nangataka taratasy taminy ho an'ny sinagoga ny Damasy mba hitondrany ampatorana ho an'i Jerosalema izay rehetra hitany manaraka izany lalàna izany na lahy na vavy. Raha mbola teny an-dalana izy ka efamby akaikin'ny Damasy dia nisy fahazavana tonga tampoka avy any an-danitra nanjelanjelatra nanodidina azy dia lavo tamin'ny tany izy ary rehefa nandre feo nanao taminy hoe Saul, nahoana ianao no manenjika ahy? Ia manao tompo. Izaho i Jesosy izay anjefinao. Sasapoana ianao mitroatra manolotra ny fanondronana. Tompo, ito raha tianao ataoko? Mitsangana. Midira ao amin'ny tanàna fa ao no holazaina aminao izay tsy maintsy ataonao. Tafatsatoka talanjona foana ny olona niaraka taminy fa nandreny feo nefa tsy nahita olona na niaraka taminy. Noho ny niarina avy hatreo i Saul dia nanokatra ny masony fa tsy nahita na inona na inona ka olona no nitantana azy akao Damasy ary hatelony izy no tsy nahita sady tsy nihinana na nisotro. Tao Damasy fa izay dia nisy mpianatra anankiray atao hoe Anania nilazany tompo tamin'ny tsindrimandro hoe Ry Anania, intio tompo, mitsangana, mandehana amin'ny lalana atao hoe Mahitsy. Tadiavo any trano Joda fa misy lehilahy iray atao hoe Saoly avy any Tarsy. Efa mivavaka izy izao. Tamin'izay koa i Saul dia nahita lehilahy anankiray tamin'ny tsindrimandry atao hoe Anania izay niditra sy nametra tanana taminy mba hampahiratra azy ary Anania namaly hoe Tompo, reko tamin'olona maro fa loza loatra no nafitroka ny lehilahy io tamin'olona masina tao Jerosalema. Arakin'izay izao mahazo fahefana tamin'ny lehibe mpisorona koa mba hamatitra izay rehetra miantsona anaranao. Mandehana, fa io lehilahy io dia fanakavoafidy ho ahy. Hitondra ny anarako eo anatrehany Jentily sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely ary hasehoko azy ny mafy tsy maintsy hiaretany noho ny anarako. dia nandeha i Anania ka noho ny tonga atao an-trano dia nametra tanana taminy nanao hoe Isaly havana, i Jesosy tompo izay nisy taminao teo amin'ny lalana nalehanao dia naniraka ahy mba hiratsy an'izay ianao sy fely fanahy masina. niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny lanin-kazan-drano niala teo amin'ny masony ka nahiratra indray izy dia nitsangana izy ka natao batemy ary nihinan-kanina ka dia natanjaka indray. Niara-mitoetra andro vitsivitsy tamin'ny mpianatra tao Damasy i Saul ary nitory teo amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay izy ka nilaza fa I Jesosy ny zanak'Andriamanitra. talanjona izay rehetra nandreka nanao hoe Tsy tia va ilay nanenjika izany nianatra zanana izany tany Jerosalema sy tonga aty mba hitondra azy katololohana amin'ny lehibe ny mpisorona. vao maika ny alahelo nefa i Saul sy nandresy lahatra ny jody no natao Damasy naleo maromana tamin'izy ireo fa I Jesosy ny Kristy. izany ary no tenin'ny Tompo.